dia ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy ary manonona an'izany fiadanan'i Jesosy Kristy izany ho amintsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaran'izao. Roantsika dia iresaka manokana ny momba ny antsoina hoe fahadiovam-po. Iresakantsika momba ny antsoina hoe fahadiovam-po zavatra izay tena fototra ngeza be amin'ny fiainana kristianina. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe sambatra madio-po fa izy no ahitana Andriamanitra. Izany hoe mila azontsika izany ety am-boalohany dia tokony ho fantatritsika tsara hoe ny fahadiovam-po no fototry ny zavatra rehetra amin'ny fiainana kristianina. Fahadiovam-po no fototry ny zavatra rehetra mihitsy eo amin'ny fiainana kristianina. Tsy misy na inona na inona mitrango eo amin'ny fiainantsika amin'ny fiainana kristianina raha tsy misy fahadiovam-po, satria amin'ny alalan'izay fahadiovam-po izay ihany no ahafahan'Andriamanitra miasa amintsika. Izay zany mila azontsika tsara aloha izay. Antony anankitelo ety am-boalohany izany iresakantsika aloha inona moa ny antony mahatonga antsika tsy manana fahadiovam-po. Zavatra resako eto dia efa kristianina, za tsy miresaka olona zany mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy, fa ho an'ny efa kristianina, ho an'ny olona efa nandray an'i Jesosy Kristy zany ny zavatra resako eto, satria ny fahadiovam-po dia vokatry ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy, vokatry ny finoantsika ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra tsy inona dia miteny hoe alako ao anatinareo izy ny fo vato ary soloko fonofo zany, ary fo vaovao izy ny ataoko ao anatinareo, fanahy vaovao ny ataoko ao anatinareo plutôt. Ny dikan'izay zany dia natokana manokana mihitsy ho an'ny kristianina ty resaka ty. Fa raha ohatra ka mbola tsy nandray, tsy nino ny asa-pamonjen'i Jesosy ianao dia mety mbola ho sarotrarotra aminao ny handray azy. Eny ary misy antony anankitelo ny mahatonga antsika, na dia efa kristianina tsika efa nandray ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy fa mbola mitoetra, mbola tsy manana an'ilay fahadiovam-po. Antony anankitelo. Ny antony voalohany indrindra dia ny fanamarinan-tena ka mahatonga antsika anameloka ny hafa na hitsara ny hafa. Izay zany ny antony voalohany indrindra, fanamarinan-tena, ary rehefa manamary-tena tsika dia mahatonga antsika hampitantena amin'ny hafa, ary rehefa mampitantena amin'ny hafa tsika rehefa avy eo dia mahatonga antsika ilay izy rehefa avy eo lasa anameloka ny hafa na hitsara ny hafa. Zay zany zavatra voalohany zay. Zay no mahatonga ny fahadiovam-po. Ny antony faharoa ny mahatonga azy dia vokatry ny fanamelohan-tena. Mety tena hoe vokatry ny fanamelohan-tena, zany hoe mety tena possible mihitsy tsika, mety manao zavatra tsika amin'ny fitarihan'ny novo na zavatra ohatran'izany, dia manamelo-tena tsika. Dia ny olana nefa dia izao, mijanona eo amin'ny fanamelohan-tena tsika fa tsy mibebaka mino indray ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy, dia mandray ny famelan-keloko amin'i Jesosy Kristy. Zay zany ny antony faharoa. Ny antony fahatelo farany dia noho ny tsy famelantsika heloka ny hafa. Tsy famelantsika heloka ny hafa, io ny tena anisan'ny betsaka io. Zany hoe mety tena misy olona tokoa, mety raisitsika hoe nanao ratsy tamintsika, le nanao ratsy mety zavatra be deabe, tsy dia tahiko eto fa mety nanao ratsy tamintsika, eritreretintsika fa nanao ratsy tamintsika ny olona, dia rehefa nieritreretintsika fa nanao ratsy tamintsika ny olona dia lasa tsy mamela heloka an'ilay olona tsika, lasa mitana lahelo amin'ilay olona tsika, mitana otro-po amin'ilay olona tsika, mitana tezerana amin'ilay olona tsika. Ireo antony anankitelo ireo zany no antony mahatonga fahadiovam-po. Ho resahantsika tsirairay tsy inona izy ireo zany, ho resahantsika tsirairay izy ireo. Voalohany indrindra aloha, ndresaka hoe fanamarinan-tena dia mahatonga antsika hitsara sy hanameloka ny hafa. Ohatrin'ny ahoana ny fitrangan'izany. Matetika tsika rehefa mahita zavatra eritreretintsika fa tsy mety ataon'ny hafa. Matetika tsika rehefa mandeha amin'ny ezaky ny herin'ny tenantsika ohatra, na matetika tsika na mba mety mahavita zavatra kely eo anatrehan'Andriamanitra, ka tsy
miorina tsara eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Tsy miorina tsara eo amin'ny fahamarinana hoe itsika tsirairay avy anie tsy misy marina na dia iray aza, tsy misy tsika na dia iray aza. Fa rehefa ohatra tsika ka miezaka manao zavatra anankiray ka mba mety mahavita zavatra anankiray na mety hoeritreretintsika fa tsara ny zavatra ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra, dia lasa laim-panahintsika hanameloka ny hafa, lasa laim-panahintsika hitsara ny hafa izay mety tsy mahavita an'ilay zavatra izay eritreretintsika fa mba tsara ataontsika. Zany hoe vokatry ny fanamarinana tenantsika zany, vokatry ny fieritreretantsika fa tsara noho ny hafintsika, mieritreritsika fa tsara noho ny hafintsika, dia manomboka eo tsika lasa samy tsara sy manameloka ny hafa. Ary izay nefa ny miteraka fahalotom-po ao anatintsika satria ny fanamarinana tena tsy maintsy miteraka fahalotom-po foana. Inona ny dikan'izany havana? Ny zavatra tokony ho fantatritsika ary tokony ho azontsika tsara aloha dia tsy misy manana ny marinitsika na dia iray aza, ary tsy misy marinitsika na dia iray aza, fa no hamarinina isika, no hamarinitsika zany. Itsika tsy natsoan'Andriamanitra hifanameloka, itsika tsy natsoan'Andriamanitra hifampitsara, fa ny fanahy anatintsika dia natsoan'Andriamanitra hifanangana. Natsoan'Andriamanitra hifanangana, natsoan'Andriamanitra hifampahery, natsoan'Andriamanitra hifanandratra, natsoan'Andriamanitra hifampiteny mba hifampidodiana eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ny vahaolantsika rehetrarehetra tadidio foana, ny vahaolantsika dia tsy misy afa-tsy ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ny vahaolantsika dia tsy misy afa-tsy ny eo amin'ny hazo fijaliana, ny famelan-keloka, itsika voaomby ny araka taminy, izy Jesosy Kristy izay mitondra ny endrim-pahafatesana rehetra ho antsika, i Jesosy Kristy izay nalevina ary nitsangana tamin'ny maty ary niara-natsangana-tsika izy ny tenin'Andriamanitra dia niara-napetra ny ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy, ary Kristy velona ao anatsika. Izay ihany, ao ihany misy ny vahaolantsika, tsy misy vahaolana ankoatran'izay. Ary mazava ho azy amintsika fa raha azontsika tsara zany izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy izay, raha tena takatritsika tsara izay, dia tsisy meritintsika na ny kely ary ao anatin'izany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany. Tsy misy merity na ny kely arany, tsy misy fahamendrehantsika zany na ny kely arany. Tsy marinitsika fa no hamarinina hozy izy ny tenin'Andriamanitra, no hamarinitsika noho ny amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ka noho izany raha no hamarinitsika dia tsy anjaratsika no manameloka ny hafa na mitsara ny hafa. Matetika mantsy ny tena olana dia izao le sansan'le mitsara mantsy, dia ny tena marina dia izao lasa manameloka ny hafantsika. Fa ny anjaratsika raha ohatra tsika ka mieritreritra ny tenantsika fa manana marina, dia manana tandansa n'izay foana tsika, lasa andeha anameloka ny hafa, andeha hitsara ny hafa. Fa tokony tsaroantsika mandrakariva zany ny vahaolana amin'izay, raha izay ny problème, ny vahaolana amin'izay tokony dia tokony tsaroanao foana hoe za tsy mendrika mitovy amin'ny hafa, za tsy marina fa no hamarinina, za tsy masina fa no hamasinina. Ary rehefa tena azontsika tsara izay dia mijery ny hafa amin'ny masom-pitiavan'i Kristy tsika, ary ny fanahy anatintsika dia manangana ny hafa fa tsy lavy ny hafa, dia rehefa aveo dia vao maikitsika indray ny manameloka azy. Izay ny zavatra voalohany zany mila tena azontsika, ny fanahy anatintsika dia mpanangana, ny fanahy anatintsika dia mpanangana, ary ny fanahy anatintsika dia tsy hanamarina tsika na oviana na oviana, tsisy marina tsika na dia iray aza. Izay ny zavatra voalohany. Ny zavatra faharoa, manamelo tena. Ohatrany ahoana ilay manamelo tena? Mety tena marina fa mandeha amin'ny fitarihan'ny nofontsika. Dia rehefa mandeha amin'ny fitarihan'ny nofontsika dia manamelo tenitsika, manamelo tenitsika. Rehefa manamelo tenitsika dia lasa mivoaka ao anatin'ny fahadiovam-pontsika, lasa tsy manana fahadiovam-po intsony zany, lasa tafasaraka amin'Andriamanitra. Satria ny fanamelohan-tena, rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra tsika, izay nge ny netombohan'ny zavatra tao Edena, izay ny netombohan'ny zavatra tao Edena, na ny teny Andriamanitra hoe azo hinananao ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia rehefa ninona ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Adama sy Eva, inona ny zavatra nitranga? Lasa izy niafina an'Andriamanitra, nanamelo teny, nanamelo teny izy, dia rehefa aveo izy mifanameloka. Dia ny dikan'izany zany dia izao, ny dikan'izany dia izao, ny fanamelohan-tena dia mahatonga antsika hiafina ny tavan'Andriamanitra. Le fanamelohan-tena tsy hoe ratsy, tsy ratsy akory ny fanamelohan-tena, ilaina ny fanamelohan-tena satria barrière io, balizy io,
balizy ny fanamelohan-tena. Fa saingy zao rehefa manamelo teny tsika de ny fanamasina kosa dia mampitodika atsika, mampiaika atsika hoe oi marina, tena meloko ianao ary tena meloko tsika, mila miaiky an'izany tsika. Ny fibebahana tsinona tsy vita tsy ny fibebahana tsinona mahadiso, indraindray ny eritreretintsika foana ny atao hoe fibebahana, tsy hoe manao zavatra anankiray de rehefa aveo de manao promesy amin'Andriamanitra hoe tsy hanao an'iny intsony. Impiry moa tsika ny nanao promesy tamin'Andriamanitra de inona ny vitatsika de inona tsy vitatsika. De mila sincère tsika, de mila honnête tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny tena atao hoe fibebahana dia miaiky tsika fa nandeha tamin'ny lalan-diso, fa nefa koa mandray tsika n'le fitiavan'Andriamanitra sy le famelan-keloka. Rehefa aveo zay ampitodia amin'ny fanamasina tsika ary ampitrakany dia mitodika eo amin'ny famelan-keloka zay efa nomeny Jesosy Kristy ary mandraindray an'izany famelan-keloka efa nomeny Jesosy Kristy, efa vita zany 4 taona lasa. Zay ny tena atao hoe fibebahana. Itsika mitodika, itsika miaiky fa nandeha tamin'ny lalan-diso ary rehefa aveo tsika mitodika eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay manarina atsika, zay manangana atsika, zay manala atsika ao anatin'ny fanamelohan-tena. Tadio tsara fa i Jodasy sy Petera samy nanamely tena, samy nanamely tena izy roa lahy. Jodasy rehefa nakeo namadika an' Jesosy de nanamely tena izy. Fa inona ny fiarahan'ny fanamelohan-tena? Lasa izy nandeha namono teny, lasa izy nandeha namono teny. Petera koa nge ohatran'izany nivadika tamin'i Jesosy ane Petera. Petera ne nandany Jesosy ary intelo ny nandavany Petera an' Jesosy intelo ny nandavany Petera an' Jesosy. Fa rehefa nandany Jesosy intelo Petera de ny masony Jesosy no ny fanandrify taminy, ny masony Jesosy no ny fanandrify taminy. Ary zay ny tenin'Andriamanitra hoe ary nahita mifampijery tamin'i Jesosy izy de niondrika izy de lasa izy nivoaka izy. Nanomboka teo tsarony ny zavatra nytenenin' Jesosy hoe intelo ianao izy ny andaha, tsarony. Fa rehefa aveo kosa rehefa tonga ny fanamasina, lay Petera nandahany Jesosy iny ihany, lay Petera nandahany Jesosy iny telo. Fa rehefa nilatsaka ny fanamasina, iny Petera nandahany Jesosy iny no nilatsahan'ny fanamasina ary napetraky ny fanamasina tao am-bavany ny teny. De tamin'ny andro Pentekosta 3,000 ny olona mibebaka. Tsy noho i Petera, fa noho le fanamasina. Lay Jesosy nampitodika azy teo aminy, nampitodiany Jesosy teo aminy indray hoe rehefa ozy izy Jesosy hoe ry Petera ozy izy, indrao ozy izy mahita ny Satana ozy izy milatsaka avy any an-danitra ozy izy ikorokanao. Fa za ozy izy miteny aminao rehefa avy mibebaka ianao ozy izy de ndanao ozy izy ampaherezo ny rahalanao. Zay ny zavatra nitranga tamin'ny Petera. Inona ny dikan'izany? Tena tsy maninona ny fanamelohan-tena, barrière iny, balizy iny. Ilaitsika misy fotoantsika mahatsiaro hoe manamelo tenitsika tena ilainy zany. Fa tsy mijanona, tsy tokony mijanona ao anaty fanamelohan-tenitsika, fa mitodika eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay namonjy atsika, zay nanafaka atsika, zay namela ny helokontsika. Ary rehefa mitodika eo amin'izany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany tsika de manangana atsika izy ary mampiasa atsika indray rehefa avy mibebaka ianao izy andana indray mba ampaherezo ny rahalanao. Zany ny tenenin' Jesosy tamin'ny Petera. Zay ny zavatra faharoa zay. Ary rehefa voaraitsika zay fitiavan'Andriamanitra zay, rehefa voaraitsika zay hoe tena mariny zany, tena ratsy fa noho ny fitiavanao de tianao navelanao ny elo. Inona ny mampadio ny fotsika mihoatra noho izany? Inona ny afaka manangana atsika mihoatra noho izany fitiavan'Andriamanitra zany? Tsisy ery afaka manangana atsika akoatran'izany herin'ny fitiavan'Andriamanitra zany, herin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy manangana atsika indray ao anatin'ny fahalavontsika, manangana atsika indray ao anatintsika zay tena mitrosina amin'ny tany, amin'iny izy manangana indray. Ary tsisy zavatra tena tsara matsiro ohatran'izany. Tahaka an'izany ihany koa zay ny zavatra faharoa zay. Rehefa voaraitsika zay ozy izy de manomboka eo misy fahadiovam-po anatintsika, lasa madio ny fotsika. Ny fahatelo manaraka an'izay zay niteneniko teo dia mety ny fahatelo zay mahatonga atsika manana fahalitom-po, mety mieritreritra tokoa tsika fa misy olona manao ratsy atsika, mety misy olona manenjika, mety misy olona manao ratsy, mety misy zavatra maro isan-karazany mety hoe ataon'ny olona tsy hitanisany zany
tsika tsirairay mety manana an'izay eritreretiny hoe za ataony ray anina an'izao za ataony ray anina an'izao ray anina manao ratsy ena ohatran'izao. De rehefa ataon'ny olona eritreretintsika fa misy olona manao ratsy atsika dia lasa mitazona an'iny ao am-potsika tsika. Indraindray inconsciemment tazonintsika ao am-potsika ilay izy, tsika fotsiny manamboatra saina hoe za efa manome heloka za efa mamela heloka. Inona nefa ny zavatra mitranga? Ianao mieritreritra fa mamela heloka, misy indraindray tsika mieritreritra fa efa mamela heloka, indraindray tsika tena makany amin'ilay olona mihitsy de miresaka amin'ilay olona hoe za mamela ny heloka ao, za de efa ovelako ny heloka ao madio aminao ny foko. Mety tena manao an'izany tokoa tsika. Fa saingy ny problème dia zao, tsy miorina eo amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy le famelan-keloka izay ataontsika. De zao ny ahitantsika azy, mety eo amin'ny vavintsika miteny amin'ny olona hoe mamela heloka, fa rehefa mifanena amin'iny olontsika miezaka mievite an'ilay olontsika aloha voalohany indrindra, ary rehefa mifanena amin'iny olona iny tsika mitselatra ny ambavafontsika, misy tahotra ao anaty, misy alahelo ao anaty, misy fatezerana ao anaty. Zany hoe tsy madio zany le izy, tsy madio zany le izy. Finalement zany ianao modina melan'ilay olona, fa ny ao anatin'ny fonao maloto, mitahiry alahelo, mitahiry otro-po, mitahiry fahatezerana, mitahiry zavatra isan-karazany. Ary zany zavatra zany tadio tsara fa ninona ratsy ataon'ny olona tsika, ninona zavatra ataon'ny olona tsika zany de tadidio foana fa neny Jesosy aloha tsy le zavatra nataon'olona anao ny olan'i Jesosy, fa ny problème an Jesosy dia hoe manahoana ny toe-ponao, manahoana aloha ny toe-ponao par rapport amin'ilay zavatra nataon'ny olona. Iny zany tena mila atsika. Indraindray tsika manamary tena mantsy tsika indraindray na mandika vilana tenin'Andriamanitra hoe zay mikasika anao de mikasika ny anak'Andriamasoko. Zay tsy diso zany tenin'Andriamanitra zany, fa tsy zany ny dikan'izany. Indraindray tsika zany rehefa ataon'ny olona ratsy de ohatran'ny tia malifaty tsika, de satria tsika mieritreritra ny tenintsika fa kristianina, de tenin'Andriamanitra ny alefantsika hoe zay mikasika anao de mikasika ny anak'Andriamasoko, de mampiasa tenin'Andriamanitra ohatran'izany tsika. Fa tsy zany, satria matoa tsika miteny zavatra ohatran'izany de mikotrika valifaty ho an'le olona nataon'le olona ratsy tsika, de mba tiatsika koa le olona mba hisy ratsy azo anazy. Lasa zany ny toe-pontsika, lasa zany ny toe-pontsika. Fa tadio ry havana fa ao am' Jesosy Kristy araka ny efa nambarako teo ihany dia tsy ny olona ny jeren'Andriamanitra fa ny toe-pontsika ny jeren'Andriamanitra. Ny olona rehefa manao ratsy atsika de mijinja an'izay nafafiny izy, ary tena mariny zany, tsisy idirantsika zany fa mijinja an'izay nafafiny. Ohatran'ny hoe tsika koa raha manao ratsy olona de mijinja an'izay afafintsika, lalàna tsinony zany, lalàna zany. Fa tsy anjarantsika ny miantso ozina amin'iny olona iny, tsy anjarantsika ny miantso an'izany amin'ny olona zay manao ratsy atsika zany. Ny toe-pon'Andriamanitra tsy ohatran'izany, toe-pon'Andriamanitra tsy ohatran'izany. Ary tahaka an'izay ihany koa rehefa misy olona manao ratsy amintsika de araka ny teneniko teo, ny fotsika ny jeren'Andriamanitra, ny toe-pontsika ny jeren'Andriamanitra. Ary tadio fa itsika tsy afaka hiteny mihitsy amin'Andriamanitra hoe tsy afaka hiteny tsika amin'ny Jesosy hoe Jesosy tena za kosa anie zao no nataony anahy, za kosa anie tena ratsy nataony anahy, tena tsy zakako hoe tena izao, tena zany kosa ve de mba rariny. Tsisy rariny zany eo amin'Andriamanitra. Tsika aza mitady rariny eo amin'Andriamanitra satria tsy afaka ifandahatra amin'Andriamanitra an'izany tsika hoe za kosa anie nataony an'izao, zany nataony an'izao, zany nataony an'izao. Donc micomprendra ianao raha malahelo de hozy izy Jesosy, satria zay ny fahamarinana fa inaviny nataonao inaviny nentiko noho ny aminao teo amin'ny azo fijaliana, nandrora ahy ianao, nikapoka ahy ianao, nanenjika ahy ianao, fa nentiko teo amin'ny azo fijaliana zany. Niantso loza ho anao ve? Niantso loza ho anao ve Jesosy? Tsy niantso izy. Hozy izy hoe mamela ny heliny fa tsy fantan'izay ataony. Mamela ny heliny fa tsy fantan'izay ataony. Zany ny tenenin' Jesosy. Jesosy tsy niteny, tsy niantso ozina ho an'ny nanenjika azy. Ary tsika sao de mieritreritra fa ny jiosy tamin'izany fotoana zany nanao an'ireny zavatra ireny an' Jesosy, manifestation reny. Fa za, ianao, itsika rehetra no nikapoka an' Jesosy, itsika rehetra no nanenjika an' Jesosy, itsika rehetra no nandrora an' Jesosy, itsika rehetra nanao an'izany an' Jesosy. Fa nentin' Jesosy zany, nentiny zany zavatra zany, ary navelany ny helokontsika sy ny fahotantsika. Ny teny izy teo amin'ny azo fijaliana hoe mamela ny heliny fa tsy fantan'izay ataony. Inona dikan'izany ry havana? Dikan'izany de tsotra. Tadio tsara, mety misy zavatra
tena mety hoe tena mafy nampitondrain'olona anao. Mieritreritra ianao hoe tena victime tsy possible amiko. Zay mantsy ny tena problème antsika olombelona. Itsika olombelona zay le fitenitsika mamela afa tsy manadiny. Je pardonne mais je n'oublie pas. Tsy an Kristy zany, tsy ao am Jesosy zany. Raha Jesosy no manao antsika an'izany hoe avelako nareo fa tsy adinoko ny zavatra nataonareo, raha ny mahazo antsika. Fa ny tenin'Andriamanitra mazava tsara mihitsy hoe na mihina tahaka ny janky aza ny fahotanao dia ho fitsiko tahaka ny ora-panaly zany ozy izy, na mangatsakatsaka tahaka ny sila aza dia ho fitsiko tahaka ny volon'ondry fotsy. Ny fahotany sy ny elona ozy izy tsy ho tsarovako tsony, tsy ho tsarovako tsony. Zany ny tenenin' Jesosy. Dikan'izany ry havana dia zao, maloto ny fotsika satria amin'izay point fahatelo ny teneniko zay, satria tsika mitahiry alahelo amin'ny hafa. Zay raha amin'ny maha olombelona le izy dia lozika, dia normal amin'ny maha olombelona, rariny. Zay le atao hoe rariny amin'ny maha olombelona, tena rariny le izy amin'ny maha olombelona. Ianona kosa ve nanao ratsy anao ohatran'izao, nanao an'izao, nanao an'izao, na tsy haiko na nisoloky anahy na nanao an'izao anahy na nanao an'izao anahy, tsy fantatro be dia be mety ho zavatra eritreretintsika fa ratsy. Dia indraindray tsika mody mamela fa tsy manadino, dia lasa maloto ny fotsika, mitahiry alahelo. Ary ny problème le izy ao anatin'ny fotsika fa ny saitsika manamboatra saintsika aza efa namelaka, dia ny famelan-keloka ry havana tsy fanamboaran-tsaina fa fiainana iainana ao amin'ny Kristy. Tena fiainana iainana zany ao amin'ny Kristy, ary miorina tanteraka amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Dia mazava amintsika tsara raha izany hoe raha tsy iainantsika, raha tsy voaraintsika mihitsy aloha zany le famelan-keloko Jesosy Kristy, raha tsy fantatritsika tsara hoe zany Jesosy tena ratsy, zany Jesosy tena nanenjika anao, zany Jesosy tena nanao zavatra ratsy rehetra teo anatrehanao, fa na izany aza namela ny heloko ianao. Tsy ny faharatsiako no nijerenao, fa ny fitiavanao nahatonga anao hamela ny heloko. Dia rehefa tsapatsika zany alalan'ny fitiavan'Andriamanitra zany, zany alalan'ny famelan-keloko zay nomeny Jesosy Kristy zany, dia zay kosa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe isika ty satria izy efa ty taloha antsika. Rehefa voraintsika izay fitiavan'Andriamanitra zay, dia izay fitiavan'Andriamanitra zay no ahafahantsika mamela heloka ny hafa. Ozy izy Jesosy tamin'ny fariseo hoe raha zay tianareo ihany ozy izy ny tianareo, ino ozy izy ny ataonareo mihoatra noho ny hafa. Na ny jentilisa ary ozy izy mba manao ohatran'izany ihany, na ny jentilisa ary manao ohatran'izany ihany. Dikan'izany dia izao, tsy ny olona manao tsara amintsika ihany, na ny olona izay mantsy maha olombelona antsika, izay tia antsika dia tia antsika, fa incapable tsika tia an'izay tsy tia antsika, incapable tsika tia an'izay manenjika antsika, incapable tsika tia an'izay tsy mitovy hevitra amintsika, tsy manana kapasité amin'izany tsika. Raha tsy ilay Kristy fitiavana zay nanolotra ny ainao antsika, ilay Kristy fitiavana zay nanoenjeh antsika ary dia nitia antsika, ilay Kristy fitiavana zay nandroraitsika ary dia namela ny heloko tsika, ilay Kristy fitiavana zay nantoratsika vato ary na nataotsika an'izao rehetrarehetra zao ary dia tsy ny lobavy izy ozy izy, tahaka ny ondro ozy izy ingeny entina amin'ny finoana izy, tsy ny lobavy izy, natolon'ny ainy, navelany helokontsika, nampiavaniny tamin'Andriamanitra indray tsika, nampiavaniny tamin'Andriamanitra indray tsika. Raha tsika izany rehetrarehetra zany dia ireo point anankitelo ireo araka ny teneniko teo ny tena mahatonga ny fahalotopo ary nyresantsika teo hoe zay no ananantsika fahadiovam-po rehefa avy eo, ananantsika fahadiovam-po. Tsika olombelona mieritreritra hoe raha miresaka n'izany zavatra zany tadio tsara fa tsy manana kapasité zany tsika na amin'izany resaka fanetretena zany ary tsy manana kapasité amin'izany tsika. Ny fanetretena dia ny fanetretena ny Kristy mila iaina, mila izy fanetretena zany mila miaina velona ao anatintsika, zay vao possible zany. Fa ny fanetretena tsika olombelona tsy afaka mandeha makaiza. Dikany havana ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany tsy be dia be ny zavatra tsy mahay mandalo miahatra amin'ny fiainantsika, be dia be ny zavatra mety andalovantsika, fa araka ny teneniko teo ny fototra ngeza indrindra dia tsy misy afa-tsy ny fahadiovam-po. Satria eo amin'ny fahadiovam-po
eo amin'ny fahadiovampo ihany ny ahafahan'Andriamanitra mampiseho ny herin'ny asa mpamonjeny rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika. Zao mantsy ny antony, itsika rehefa tsy madio fo de mazava ho azy zany fa mivoaka ao anaty fitsaharantsika, de miasa saintsika, de mitaitaintsika, de misy lonolony ao anatsika, de misy otropo, de misy zavatra maro isan-karazany ao anatin'ny fotsika. Ny conséquence an'izay nefa de izao, voalohany indrindra, misy impact zay zavatra zay amin'ny na ny toe-batantsika, ny toe-pahasalamantsika ara de efa mampisy impact an'le izy. Olona manana laelo aman'olo zany ane, olona tezitra aman'olo zany ane, olona manamaro-teny zany ane, olona mpanameloka ny hafa zany ane, tsy maintsy misy impact ane zany any anatin'ny teny, amin'ny toe-pahasalamanao mihitsy. Olona tsy mitsahatra ane zany, tsy mitsahatra ianao. Ary rehefa tsy mitsahatra ianao de misy impact amin'ny toe-pahasalamanao le izy. Zay ny zavatra voalohany aloha. Iny mety mbola tsy problème ihany. Fa ny zavatra faharoa, rehefa mivoaka amin'ny fitsaharana ianao de andray fanapahan-kevitra ianao zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tsy mitsahatra ianao, rehefa tsy madio ny fonao, de tsy maintsy andray fanapahan-kevitra ianao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra impérativement. De mazava ho azy fa tsy maintsy tsika ihany ny zaka ny vokany. Fa ny vahatelo manaraka an'izay ihany koa, ny zavatra rehetra zay efa vitan' Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana de tsisy ninina afaka iseho aminao, satria mikatona temporairement aminao ny varavaran'ny fahasoavana. Azavaiko tsara fa sao de tsy azontsika le izy. Jesosy Kristy ao foana, Jesosy Kristy ao foana, rehefa ohatra ka nandray ny famonjenitsika, rehefa ohatra ka nino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsika, rehefa ohatra ka nandray ny famelan-keloko tsika, rehefa ohatra ka nino fa nitsangana tamin'ny maty izy eo foana. Ny fanahy Kristy velona ao anatintsika foana. Fa saingy zao, rehefa maloto ny fotsika, raha ny tokony izy zany rehefa velona ao anatintsika izy, de rehefa madio ny fotsika de iny Kristy velona ao anatintsika iny mampitobaka ny vokatra ny fanahy rehetra eo amintsika, manova ny fomba fisainantsika, mampiseho an'izany heriny zany eo amin'ny tontolo rehetrarehetra nisy antsika. Miasa amin'ny alalantsika zany Kristy rehefa ohatra ka madio ny fotsika zany nge ny dikan'ilay hoe sambatra madio am-po fa izy mahita an'Andriamanitra. Satria lasa fantsona misokatra tsara tsika, fantsona misokatra tsara zany tsika, ahafahan'ny Kristy miasa sy mampiseho ny heriny amin'ny alalantsika eo amin'ny fiainantsika. Robinet mivoha tsara zany tsika rehefa madio ny fotsika. Fa rehefa mikatona, rehefa ohatra ka maloto ny fotsika de akatotsika le robinet, de le herin'Andriamanitra miboiboika ao anatintsika ao ihany, fa mikatona izy, mikatona de tsisy nenenina miseho amin'ny fiainantsika. Iza nefa iza misubira zany conséquence zany tsy maintsy tsika ihany, satria lasa raha tokony ho fiainana be deaibe no miseho amin'ny fiainantsika, de lasa endrim-pahafatesana isan-karazany no mitrango eo amin'ny fiainantsika, de lasa miverina mitrango eo amin'ny fiainantsika ny resaka tebiteby, ny olana, ny tahotra, ny aretina, ny fahantrana, ny zavatra maro isan-karazany lasa miverina indray, ny fahotana lasa miverina, miseho amin'ny fiainantsika rehefa tsy avelantsika Jesosy Kristy ampiseho an'ilay fahavelomany ao anatintsika. Ny fahavelomany ao anatintsika nefa ny robinet tokana mamaha ny fahaveloman'i Kristy ao anatintsika rehefa tena zanak'Andriamanitra tsika de tsisy afa-tsy io fahadiovam-po io ihany, tsy misy afa-tsy io fahadiovam-po io. Io rery ny vahaolana, io rery no vokatra ny men'Andriamanitra, io fahadiovam-po io. Ary io fahadiovam-po io tsy possible io manifeste eo amintsika raha tsy voaraintsika tsara araka ny teniko teo lay lanja sy alalan'ilay famelan-keloka zay efa nomeny Jesosy Kristy atsika. Tsy possible miseho amintsika mihitsy io zany. Ndika zany riavana de izao possible tsika mandalo problème indrindrindrindra am'zany le resaka ny teneniko teo, possible tsika ataon'ny olona ratsy, mety alahelo tsika, mety andalo zany, mety alahelo tsika, mety ho tezitra tsika, mety ho soreny tsika, mety ohatran'izany. Fa ny kristianina tompoko tsy manao otrpo, ny kristianina tsy mitahiry fankahalana, mety tezitra, mety malahelo mandalo zany, fa tsy mitahiry fankahalana tsika, satria efa voavelan'i Jesosy Kristy ny helokintsika. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mampahory ny tahotra ozy izy ary ny fitiavana tanteraka ozy izy mandroaka ny tahotra. Zay matahotra ozy izy de mbola tsy ao amin'ny fitiavana ozy izy, fa mampahory ny tahotra. Ary dikan'izany zany de zao,
ny contraire ny mifanohatra amin'ny atao hoe fitiavana dia tsy fankahalana akory fa tahotra, tsy fankahalana akory fa tahotra. Fa saingy izao ny tahotra, rehefa matahotra tsika satria ny dikany tena vokatry ny tahotra daholo ny mahatonga ny problèmantsika, mahatonga atsika lasa manamelo tena, lasa manamary tena, lasa manamelo mpanihafa sy zavatra ohatran'izany vokatry ny tahotra zany. Zay ho resantsika moa manahaka satria tsy hamelatra be an'izay fa lasa mivoana le resaka ny resantsika teo hoe fahadiovam-po ny tena ho resako androany. Dia ny dikan'izany zany dia izao mila miverina, mila miorina eo amin'ny fahadiovam-pon'i Jesosy Kristy eo tsika. Mila miorina eo raisoaratsaina anie Jesosy Kristy ny fahadiovam-pon'i Jesosy Kristy. Na inona na inona zavatra mitranga izay nataon'ny olona, Jesosy Kristy nitorahana izy, nataon'izao rehetrarehetra izao izy, fanangina izy, dia tsy nilobavy izy. Nataontsika an'izao rehetrarehetra izao izy, fa mbola niteny izy teo amin'ny hazo fijaliana hoe mamelany elony, fa tsy fantan'izay ataony. Ry havana, tadio fa raka lesona anankiray ohatran'ny tamikany apôstôly raha andraitsika ny Petera sy Paoly. Petera sy Paoly. Ao amin'ny Galatiana tsika mahita tantara anankiray inona ny zavatra nitanga tao amin'ny Galatiana. Tonga avany Petera miaraka tamin'ny rahalahy Jiosy, dia teo ry Paoly niaraka tamina jentilisa, dia rehefa nihinana teo dia nihinana teo Petera, dia tonga ny rahalahy Jiosy dia nitsanga amin'ny Petera dia niala teo izy. Zay raha ny tena marina tsy diso Petera satria nitandrina ny conscience n'ilay rahalahy Jiosy izy. Fa ny fijerin'ny Paoly kosa dia hozy izy Paoly hoe maninona ianao izay loza izy no lasa mety tsara velatsia, ohatrany hoe lasa mety tsara velatsia izy raha ianao ary ve mety tsara velatsia dia ahoana. Zany hoe tena nitenen'ny Paoly teo masom-bahoaka teo zany Petera. Zay le zavatra nitranga. Raha ny tena marina zany Petera, zay raha za manokana aloha mamaky ny baiboly, dia ataoko hoe tsy fahendrena ihany zany zavatra zany, zay zavatra nataon'ny Petera zay Paoly, satria Paoly raha ny tokony izy tokony niantso amin'ny Petera manokana, dia nifampiresaka izy mirahalahy. Ary izy raha teo ny reconnaître niakatra nakany Jerosalema izy ozy izy nangataka ny tanana ankavanana fihavanana ozy izy tamin'izy telo lahy zay andro, Petera zany dia Jaona dia Jakoba, nangataka tsodrano ozy izy mba handeha, dia nitsofondrano ozy izy andeha any amin'ny jentilisa. Zay le izy zay. Fa niala teo Petera ary tsy nifamaly mihitsy Petera, ary tsy nitana alahelo Petera, na nitana fankahalana na nitana otrpo. Inona ny antony? Anaporofontsika an'izany. Rehefa nanoratra epistily amin'izay Petera, dia izao ny zavatra nitenen'ny Petera, izay zavatra nisoratan'ny Paoly, rahalahy malalatsika ozy izy, dia raisiko ozy izy famonjena nisoratany, zay tsy nomena atsika ozy izy, nomena azy rery zany, nomena ny Paoly rery. Zany hoe nireconnaître mihitsy Petera avec humilité sy fahadiovam-po hoe nisy zavatra izahay niaraka tamin'i Jesosy, niaraka tamin'i Jesosy nandritra ny 3 taona Petera. Raha isoratsaina amin'izany ny fahadiovam-pon'ny Petera, raha isoratsaina amin'izany ny humilité tao anatin'ny Petera, hoe zahay niaraka tamin'i Jesosy nandritra ny 3 taona, fa nisy zavatra tsy révélé taminay, fa i Paoly no nomena anazy. Raha isoratsaina zany, raha isoratsaina zany. Raha itsika amin'izao angamba zany hoe zay olona niaraka tamin'ny san'andro, dia ianao indray ny andeha hiteny eto hoe zao na zao, tsy izany mihitsy ny zavatra niteneniny. Lasa ady hevitra be fa tsy izany nataon'ny Petera. Tena madio be mihitsy ny zavatra nataon'ny Petera. Tsy possible zany raha tsy mifanena amin'ny Jesosy Kristy tsika, dia miaina amin'ny famelan-keloko Jesosy Kristy tsika, dia miaina ny famonjeny Jesosy Kristy. Izy roa lahy tsy niaraka, tsy niaraka, tsy niara-dalana izy roa lahy, samy nandeha tamin'izay nalehany, fa madio ny fony, madio ny fony. Ary zany zavatra zany zavatra important be zany. Mila hiainantsika kristianina aty aoriana zany fahamarinana ny tenin'Andriamanitra zany, tadio fa tsy misy na inona na inona miseho amin'ny fiainantsika raha ohatra ka vao maloto ny fontsika, manakatona varavarana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha ohatra izy manao fanatitra ianao ka eo ozy izy ny tsaroanao fa ny rahalahinao mananady aminao ozy izy, dia apetrao aloha ny fanatitra ozy izy, dia ndana aloha ozy izy ataovy zay evananao amin'ny rahalahinao.
zay ny ten'Andriamanitra zay. Inona ny dikan'izany? Ny dikany hoe raha tamin'ny fomba jiosy mantsy dia zao manatitra fanatitra, ny dikany hoe manatitra fanatitra ny dia le malaky 3 angambany zay le hoe ateno fanatitra ao dia izao toetra raha tsy hoarotsako raha tsy sokafako ny lanitra ozy izy dia androtsahako fitahina ianao. Zany hoe rehefa manao fanatitra zany le olona dia mieritreritra fa hiandry fitahina. Dia ozy izy ny teny Jesosy hoe raha mety raha hanao fanatitra ianao zany hoe mieritreritra hiandry ianao fahasoavana avy amin'Andriamanitra, hiandry ianao fitahina avy amin'Andriamanitra. Dia nefa misy olona mananady aminao dia ndanana apetrao aloha, satria nahoana zay tsy madio am-po dia tsy mahita an'Andriamanitra. Mikatona ny zavatra rehetrarehetra, mikatona ny zavatra rehetrarehetra. Zany tsy sanatria ho ozina fa mila azontsika tsara zany hoe fa maninona indraindray amin'ny fiainantsika misy zavatra eritreretintsika fa mety hoe tsy mandeha amin'ny fiainantsika ohatran'izany. Satria nahoana? Satria quelque part tsy iainantsika le tena herin'ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tamin'ny maty, izy mitondra ny endrim-pahafatesana rehetra, izy velona ao anatsika ka mahatonga atsika anana fahadiovam-po ary mahatonga atsika hamokatra fitiavana. Ry havana, raha azontsika tsara zay dia mila azontsika hoe mila miorina tsara amin'ny Jesosy Kristy tsika. Ninona zavatra ratsy ataon'ny olona tsika ohatra arak'le point fahatelo teo, ninona zavatra ataon'ny olona tsika, ny antsarantsika dia madio ny fontsika eo anatrehan'ny Tompo. Satria tadidio koa fa raha misy olona ohatra ka manao ratsy amintsika ka mibebaka izy dia madio izy eo anatrehan'i Jesosy. Ka raha misy olona manao ratsy amintsika dia rehefa avy eo mibebaka izy dia itsika nefa satria itsika nataon'ny olona ratsy dia itsika hitahiry andolo-po an'le ratsy nataon'ny olona iny, izy efa madio, itsika indray nitaraika eo ary tsika lasa mizaka ny vokatry ny nataontsika, tsika mikatona amintsika temporairement fa soavan'Andriamanitra, mikatona amintsika temporairement ny herin'ny tenin'ny Kristy hoe vita teo amin'ny hazo fijaliana. Satria itsika manakatona anazy, tsy Jesosy mihitsy fa itsika ny fanotompontsika mahatonga an'le izy mikatona. Ry havana, ny famelan-keloka izay vitan'i Jesosy Kristy mila tena iainantsika. Amezako azy dia zao, tadidio tsara fa ny famelan-keloka izay nomen'i Jesosy Kristy dia efa vita, efa eo ary efa natolony, efa nomeny. Fa saingy zao ny fibanjinantsika ny tontolo hitamaso izay miteraka fahalotom-po isan-karazany ao anatintsika no manakana antsika tsy handray an'izay famelan-keloka izay efa vitan'i Jesosy Kristy izay famelan-keloka izay efa omeny sy atolony izay. Satria aleontsika mibanjina amin'ny tontolo hitamaso, manamary-tena, manamelok'olona, mitsara olona, aleontsika manamelo-tena, aleontsika mitahiry alailo aman'olona no ny ratsy nataon'ny olona atsika, aleontsika reny ny lasa banjinina toy izay mibanjina lay asa mpamonjeny efa vitan'i Jesosy Kristy. Fa rehefa reny ny banjintsika dia mazava ho azy lasa maloto fotsika, lasa maloto ny fotsika. Dia zay le teneniko, satria tsika mibanjina any amin'ny zavatra tsy atolotry Jesosy atsika dia maloto ny fotsika dia mikatona le izy. Fa amin'ny fotoana kositsika manapa-kevitra hoe Jesosy tena manaika fa efa vitanao ny zavatra rehetra, efa navelanao ny heliko. Noho izany rehefa voavelanao ny heliko dia raisiko izay famelan-keloka izay nomenao zay, raisiko kosa izay famelan-keloka izay nomenao zay, izay famelan-keloka izay nomenao zay no ahafahako kosa mamela heloka ny hafa, ananako fahadiovam-po sady mamela heloka ny manadina, satria tsy possible amintsika olombelona zany, araka ny naveriko teo foana, tsy possible amintsika olombelona zany. Izy zay rehefa raisitsika ny famelan-keloka dia manomboka eo tsika mibanjina ny famelan-keloka dia afaka zay famelan-keloka ny raisitsika izay, satria mahazo maimaim-poana tsika dia mizara an'izay maimaim-poana koa. Ary lasa marina amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe ny elony sy ny fahotana ozy izy dia tsy ho tsarovako tsony, ny antsika efa tsy nitsarovany Jesosy tsony. Dia ohatr'izany koa ny eloka sy ny fahotan'ny olona izay eritreretintsika fa ratsy nataon'ny olona tamintsika dia izay famelan-keloka izay nomen'i Jesosy izay no lasa mahatonga atsika mamela heloka, manadina sy tsy mahatsiaro tsony an'izay zavatra efa lasa rehetrarehetra. Ry havana, miverina eo amin'ny tena asa mpamonjeny Jesosy Kristy, miorina eo amin'izay foantsika, tsisy afa-tsy izay, tsisy afa-tsy ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy. Eo ny vahaolana, eo ny fiatombohany, eo ny fiafarany.
eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ny fiatombohan'ny fiainantsika kristianina, fa eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy koa ny fiainantsika kristianina. Zay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay. Rehefa iorenantsika, inoantsika, raisitsika sy iainantsika, dia miteraka fahadiova-po ao anatintsika ary manokatra ny varavaran'ny lanitra ho antsika. Ary marina amintsika manomboka eo rehefa tena iainantsika zany ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny madio am-po fa izy mahita an'Andriamanitra. Ny voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany. Amen.